vao afa-kosa indray dia nitondra fanavana mikasika ny resaka nataon'ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny talata lasa teo ny mpanolotra ny tanàna Lalanina Ravololomanana Androany tesy amin'ny trano fonena ny Tetsy Irandry ahatra ny famerena ireo zavatra hitany mikasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia nanambara ihany koa ny tenany fa azon'ny commune natao tsara ny mitoro ny zanany raha misy tsy mety natao nandritra ny nanatanterahany asany tamin'ny talemsahana ny raharaha ara-lalàna tao anatin'ny tanàna Antananarivo. Ny andinindin'izay tiako tenenina fotsiny hoe za tsy manafangaro mihitsy any raha-pianakaviana amin'ny raharahan'ny tanàna raha miteny fa nanao tsy mety ny zanako tamin'ny fitantanana amin'ny tanàna nanodikodina dia za mangataka an'izay miteny an'izany Andriamatoa Juliandre Morasata mitoria ny raharahan'ny tanàna zany tsy hanana zanaka tsy hanana kavana tsy hanana namana fa lasanatry izany ny zanako nanao an'izany dia tompona andraikitra izy aloha zava tsara ny resaka nisy mantsy olona ny rahany zareo nanatona ny olona kaika dia nilaza mazava tsara saivy manginy izy fa raha tsy zany apokanay ny resaka momba ny zanany andray apoay za zao ane tao anatin'ny filan-kevitry ny tanàna no nangataka commission d'enquête za zao za tsy matahotra ny raha marina na iza nao tsy mety na tsy hoenjena ho fantatra afahana manitsy zany na eno fandarana omaly zany angely hoe safiditsika zany anao tsara tatana sahana anao salobokomana farany zavatra misy eo afitantanana tanàna Antananarivo dia salobokomana efa tsy mitsahatra amin'ny teny zay efa mitaky zay vao hoe tsy nanao an'izao zany angely nanana occasion izy tamin'ny vola avril takiny ny didiny article 81 anaty 2014-020 nanao an'le rapport spécial afaka natsona taony dia zay an'izy parka azavao izy ary nakavola